isan'ny sénateur tsika rehetra mpiara-miasa ato ty androm-panjakany ty akasitrahatsika sady ampatenematsika n'Andriamanitra tompo lahy sy tompo vavy ny mbola nanomezany atsika tombonandro, nanomezany atsika fahasalamana, nanomezany atsika tanjaka, nanomezany atsika hery, ka nandratrara atsika izao herinandro vaovao zao. Anisan'ny zavatra imatomatesany rehetra sénateur aton'ity androm-panjakana ity ny ampiakatra avy de avo ny hason'ity androm-panjakana ity. Zany tompo lahy sy tompo vavy ny mpiara-miasa isany de tsy mitanteraky zany fa itsika 500 mahery miara-miasa eto no kitro ifaharany sy fototra ioretany zany fampiovana vaovao zany mba hampisy hasiny ny androm-panjakana sy ny firenetsika. Ireto misy toromarika vitsivitsy avy amin'Andriamatoa Filoha sy ireo sénateur nama. Efa noraisina ny syndicat voatota izay misy eto amty androm-panjakana ty. Miaino azy tamin'ny pitonina sy tamin'ny mpitiavana ny Filoha. Manome toky izy fa mbola hisy ny fionana itohizan'ilay fionana teo aloha amty herinandro ty. Ahitatsika ny tsaratsara kokoa sy ny mendrimendrika kokoa ny tanindrazantsika avitatsika sakra sy andava ny atidy masina nakiny ny firenena amitsika. Ny manarakaraka zany dia diso fatatsika loatra fa mbola mipetraka eto amty firenena malagasy ty ny valanaretina Covid-19. No zany de manentana atsika miara-miasa rehetra ny am'ireo fisakana tsy partana zany aretiny zany ato amin'ny toeram-piasana. Samy andrainy andraikitra manadify azy isika rehetra, na ny amin'ny fivezivezena ato amin'ny toeram-piasana zany, na ny amin'ny fidiran'ireo olona maro samihafa manandraha raha atao ato amty androm-panjakana ty. Mariny ataona tompo lahy sy tompo vavy fa iaraha mahita tahaky ny tafiky andrefa tanàna ny fisavorovorian'ny fanaovana politika izay diso fatatsika rehetrarehetra hamafisinay loholona eto amty androm-panjakana ty fa ekenay toavinay ny demokrasia. Miparitaka amitsika rehetra mpiasa ato zany fa araky nefa fanambarana nataonay de hosakananay amin'ny herinay rehetra izay rehetra mitondra fisavotanana fikorotanana hivarina ny tanindrazantsika ndray any amin'ny farahasana farany mangidy indrindra. Noho izany dia manentana anareo mpiara-miasa, manaingy anareo, milaza aminareo fa ao anatin'ny fahatoniana rehetra ihany tompo lahy sy tompo vavy no ahitatsika fandrosoana. Raiso an-tsaina ane zany fa raha misy korotana eto hoe de tsy hiasitsika, tsy voarainy karama, hikakona ny androm-panjakana, hopotika ny entana, arary sy hofadiranovan'ny ray ny vahoaka malagasy. Efa voarainy gouvernementa araky ny voalaza ny 5/20 ka hatramin'ny 7/20 fa manana didy lehibe ty androm-panjakana ity ny amin'ny fanoroana hevitra an'ireo mpanatanteraky ireo. Mikiry biby tompoky izay 20 rahalamy anaday
nanentana ny gouvernement da mba tsy hanesy tadiny am'ireo manakaikikaiky marina na ny marina voalazany mpanohitsy, ary iarahantsika rehetra mahita fa betsaka efa novahana tamin'izany hetahety zany, raha tsy ilaza fa tsy mividim-baritsika nanao ezakangezakangeza ny gouvernement, ary eto de mbola manentana ny gouvernement hanao avo arivo feny fasahirana ny malagasy. Manarakaraka an'izany dia manindry etoany izahay fa tsisy zava-banina eto amin'ity alim-panjakana ity raha tsy tsika 500 mahery eto no samy mitondra izay fikirizana sery-po ananatsika hitondratsika ny anjara briky amin'ity alim-panjakana ity. Koa raha sanatry ny vavaladiny lela, nisy ny mbola narivo sanosana, nisy ny mbola tsy voniny, sanatria mbola nisy ny tsy vaniny, dia milaza zahay fa fotoana ny fiovany zao, fotoana ny fahatongavan-tsainy zao, fotoana ny asa zao, fotoana ny fiaraha-mientana zao, fotoana ny fifankatiavana zao. Andao asehontsika ho hitany Madagasikara, andao asehontsika ho fantatry ty Madagasikara zao tontolo zao ty, fa mendrika mihaja vanina tsika rehetra mpiara-miasa ato amin'ity alim-panjakana ity. Eto am-pamaranana tompo lahy sy tompo vavy dia manentana, eto am-pamaranana dia mankahery, eto am-pamaranana dia manambatra ny foa mampanahitsika rehetrarehetra ahatanterahana zany didimasina zany. Makasitraka tompo lahy, makately